sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Izay ampoizin'ny tompo atao maritra mandrakizay ny fikasan'ny fony amin'ny taranaka mifandimby ka anafaka ny fahiny amin'ny fahafatesagna izy sy amelogno azy amin'ny andro mosarena. Faly miarabantsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry, arabaigna atsika satria takatra ity andro niany ty juma voalohan'ny volagna. Agnatin'izegny juma voalohany zegny ny eglizy dia mankalaza ny fety magnetriketriky dia fetiny fo masin'i Jesoa, le fo mirepitiavagna atsika olombelogno. Fety lehibe ho antsika ato agnivon'ny diocèse izegny satria diocèse n'Antsiranana dia ambany fiarovany fo masin'i Jesoa, le fon'Andriamanitra mitempo ho atsika. Koa andro mpifaliagna sy firavoravoagna ho atsika ity andro niany ty. Ny lohahevitry arosiny eglizy agnatin'izegny dia ny fon'i Jesoa no le fo fatrapitia ny olombelogno. Vaky teny telo no atolotry ny eglizy ho atsika agnatin'ity fankalazagna lehibe ity. Vaky teny masina voalohany bokin'ny Ezekela mpaminany toko fa 4:30. Ny vaky teny masina faharoe dia nalaigny tao amin'ny taratasy nisoratana ambasinday Paoly apôstôly ho an'ny Romanina toko fa 5. Ny vaky teny fahatelo dia ny evanjely masina nisoratana masinday Luka toko fa 5:20. Koa ientanigny ary atsika iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Funa
vaky teny masina voalohany boky ny Ezekela mpaminany toko 4:30. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro izaho dia izaho ihany no iahy ny ondriko sy andinidinika azy, toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro itsanganany eo amin'ireo ondriny miahaka no andinidiniako ny ondriko, ary hoesoriko izy ireo iala amin'ny tany rehetra efa nielezany tamin'ny andro mandraho sy manjombo. Hoentiko mivoaka avy agny amin'ny hafa firenena izy, ary angoniko avy agny amin'ny tany samihafa, hampodiko eo amin'ny tena taniny izy, dia andrasako eny amin'ny tendrombohitry Israely. Eny andoasaha amantoeragna rehetra onenany amin'ny taniny. Amin'ny tany tsara ho fiandrasagna no iandrasako azy, ary eny antendrombohitra avony Israely no hovalany, ary izy no andry amin'ny valan'ondry tsara sy ihinagna amin'ny tany be vilogna eny antendrombohitry Israely. Izaho no iandry ny ondriko, izaho no ampandry azy, teny marin'ny Tompo Andriamanitra. Ny very ho tadiaviko, ny nania haveriko, ny naratra ho tsaboiko, ny matavy sy ny matanjaka kosa haringako. Andrasako aradrariny izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izy hanno itondraka mpiadan'azy, izy hanno itondraka ampiadan'azy. Ndroa manangana fiarotokana maniodriko, izy hanno itondraka ampiadan'azy, izy hanno itondraka ampiadan'azy. Izy tompono mpiandry, saoko saondry fiandriny, ty vaoriny ninna, ary bino maitatrany mampialany sakatray. Voron-drano matony mitondrany aratrany, avelom-bolany, ary lala-pamarinana mitariany ny tiako, voninahitry ny anarany. Ary lala-pamarinana mitariany ny tiako, voninahitry ny anarany. Ramandalo loasa mafaty, de tsy misy atahorako, fa eo enao amataina sy kipa miaro ahy. Famanomanona saosoana sakafo, ary indrena manositra, iloriro sary lohako, ka safo morona singako, eny kasambaranao.
Wilson lohako nasaporoka ny sikako endrika sambaranao indraposy asambaranao no mambombany any fiainako ao an-trano misy tompo no anenako atrany amin'ny androko rehetra manilay tompofika otrikiny manisanakapiandy manilay fanahy masina izarazara rano telona voninay tasitera manilay fanahy masina izarazara rano telona voninay tasitera Yastukana Maniujijo Isi anu itu jaka piadanasi Isi anu itu jaka piadanasi Wawanangana Yastukana Maniujijo Isi anu itu jaka piadanasi Isi anu itu jaka piadanasi Isi anu itu jaka piadanasi Isi anu itu jaka Vaky teny masina faharoa taratasiny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Toko fahadimy. Ry kristianina havana, efa voarotsaka ao am-pontsika tamin'ny fagnahy masiny nomeny atsika ny fitiavan'Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kery sika dia maty tamin'ny fotoagna voatendry i Kristy mba hamonjy ny ratsy fagnahy. Seka tsy misy manaiky ho faty amonjy ny olo marina, ary angamba isy ihany say maty amonjy ny manao soa. Fa izao kosa no naneho an'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Fony mbola mpanota isika no maty amonjy atsika i Kristy. Koa mainka fa izao efa noamarininy tamin'ny rany izao dia tsy maintsy afahany amin'ny fahatezerana mihitsy. Satria raha fony mbola fahavalo aza isika nampiavaniny tamin'Andriamanitra noho ny fahafatesany zanany, maika fa rehefa nampiavany dia tsy maintsy voavonjy noho ny avelomany tokoa. Tsy izany ihany koa fa isika dia mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, ia tenor Tompo mavelumo. Alleluia. Alleluia, ia tenor Tompo mavelumo. Alleluia, ia tenor Tompo Izaho no mpiandrondry tsara hoy ny Tompo, sady malala ny ondriko aho no fantatry ny ondriko. Evanjely masiny soratan'ny masonda Luka, toko 5:10. Tamin'ny izegny andro zegny, i Jesosy nagnano ity fagnoharagna ty tamin'ny farisianina sy ny mpanora-dalàgna. Azo avy aminareo moa no managna ondry zato kevery ny araiky no tsy andao ny 7:20 agny agnefitry ka andeha hitady ilay very mandra-pahitavany azy.
ary rehefa hitany dia ataony eo antsorony amin'ny kafaliana. Ka noho ny tonga any an-tragno izy dia mamory ny namany sy ny olo mifagnankaiky aminany ary magnano amin'ny reto hoe miara mifaly aminaka fa efa hitako ny ondroko very. Lazaiko marigny aminareo fa karaha zegny koa isy hafaliana lehibe mihoatra izegny any an-dagnitry amin'ny mpanota raiky mibebaka noho ny amin'ny olo marigny 7:20 tsy mila fibebahana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Re kristianina havana, andro lehibe ho antsika tokoa eto anivon'ny diosisy ty zoma voalohan'ny volana amin'izao volana jiona izao, satria andro ankalazasika manokana eto amin'ny diosisy ny fomasin-Jesoa. Ao amin'ny katedrala moa dia ankalazaina amin'ny alahady zay, satria ny katedraly dia ambany fiarovan'ny fomasin-Jesoa ary besaka eto anivon'ny diosisy ny eglizy ambany fiarovan'ny fomasin-Jesoa. Ka mino aho fa alahady ihany koa no ankalazan'ireo eglizy marobe ny fomasin-Jesoa, fa indrindra moa amin'izao taona masina ny famindrapo izao. Ary ny mahavarina ary efa naverisika ihany koa moa zay tamin'ny 4 ora ho an'ny Andriamanitra, fa ny zoma voalohan'ny volana koa tamin'izay dia ny fanozo amin'ny io 4 ora zay niangavian'ny Papa ibanjinana manokana ny famindrapon'Andriamanitra ka mba anteraka any fiainansika zay famindrapon'Andriamanitra izay, ka ny fiainansika koa mba zary famindrapo eo anivony izao tontolo izao, ary sy misahatra sika mamerimberina fa mila fo velona fa sy fo vato izao androsika izao, satria manjaka loatra ny herisetra, manjaka loatra ny fitapitaka sy ny lainga, ka zary von'olona no manjary mandrefy ny fiainansika, ka mila fo nofo fon'Andriamanitra izao fosika izao. Ary izay natonga ny Papa ho isika averimberisika matetika izay no nianso an'izao taona masina izao, ka ho asika eto anivon'ny diosesy zay ambany fiarovan'ny fomasin-Jesoa de maniry tokoa isika re mitalao an'izany famindrapon'Andriamanitra izany, mba ho eto anivosika tokoa izay famindrapon'Andriamanitra izay. Ny fomasin-Jesoa no anjaka ao amintsika, ka mitepy fitiavana, lay fitiavana sy ny kasaka hafa sy izay asoa ny hafa ny eo anivosika. Ka raha mankalaza ny fomasin-Jesoa aritsika ary sisika ihany, fa maro ireo fikambanana masina eto anivon'ny diosesy ary indrindra eto anivon'ny tanànany Antsiranana, sikisendrasendra zany, ary sisika no nangataka an'izany, fa ny fomasin-Jesoa no nandefa an'izany. Dia fantatra sika talohan'ny rehetrarehetra ny fomasin-Jesoa sy ny fony Maria, fomadiny Maria zay avy any Majunga miasa eo amin'ny Victoire Somanarivo. Hitasika ihany koa ny fille de la Charité de Sacré-Cœur de Marie zay miasa any Mahavokatra, ary amin'izao dia fantatra sika fa eto anivosika ihany koa ny petite servante de Sacré-Cœur, ary ireny rehetra reny no manambara fa ny fomasin-Jesoa dia eto anivosika, ary ilay fatrapitia asika olombelona no eto anivosika, ka anjarasika ary no manokatra ny fotsika ka aayandray azy. Ary mivaky teny masina zay atolotra ny eglizy amin'izao andro fankalazana ny fomasin-Jesoa izao, dia mampitodika sika ary amin'ilay mpiandro ny tsara Ezekiela
mpaminany amin'ny vakiteny voalohany dia milaza fa Andriamanitra no mpiandrony tsara ary izy iandro ny ondriny ary ikarakara sy kolokolo ary zay tokoa moa lay fo feno fitiavana fon'Andriamanitra zay vonina ikarakara ny ondriny mandrakariva de siza fa isika ary de isika koa ary no azo lazaina ho fo zay mitepoko amin'izao andro sika zao ka ikarakara ireo manodidina atsika anome fo sanatrian'izany tsy fo vato fa fo velona ary velony fitiavana ary i Masinapoly ao amin'ny vakiteny voalohany dia mampibaribary ary fa lay fanahy masina ankalazaitsika tamin'ny Pentekoty vao sy ela kory zay dia lay fanahy masina io no mandrosaka ao amintsika ny fitiavana hoy ny afatry Masinapoly amin'ny Romanina voarosaka ao am-posika avy amin'ny fanahy masina ny fitiavan'Andriamanitra ka io fanahy io ary no manadio ny fosika manavao ny fosika mba ho fon'Andriamanitra ka amin'izay ny masosika ho mason'Andriamanitra ka ny tanasika ho tanan'Andriamanitra ary ny vavasika ho vavan'Andriamanitra ary ny sofisika ho sofin'Andriamanitra ny masosika ho mason'Andriamanitra raha ho isika teo ka iova ny fifandraisatsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisatsika samy olombelona ary ny fifandraisatsika amin'ny zavaboary ary zay no vokatra andrasatsika raha eo anivon'ny fiainatsika tokoa ny fo no mampiombana antsika amin'Andriamanitra sy amin'ireo manodidina antsika ka izay indrindra ka rehefa niova ny fosika dia ny feno hafaliana ny fiainasika araky ny lazaisika araky ny lazaisika matetika raha miova ny fifandraisatsika dia manjaka eto amintsika tokoa ny fiadanana ary dia feno hafaliana ny fiainasika ary izay no ambaran'ny evanjely amintsika ary zay no kasain'Andriamanitra amintsika ary zay no nanolorany Jesoa ny fony dia izy mikasaka asika mandrakariva izay manko ny tokony ho fantatra asika ry kristianina havana matetika isika no diso hevitra mihevitra fa isika no mikasaka an'Andriamanitra matoa asika mikasaka an'Andriamanitra satria efa natolotra Andriamanitra amintsika ny fanahiny ka io fanahy io no mitondra asika anatona azy ka ny anjara asika ary ry kristianina havana dia mba isika anokatra ny fosika ibebaka isika izao taona masina izao tokoa ny taona fibebahana ary zay ny mbola noizatsika so de everisika fa vita ny fibebahana taorinan'ireny fankalazana maro isan-karazany reny mbola izao indrindra no sy maintsy ibebahasika ka raha mikasaka mandrakariva asika Andriamanitra izy no mitady asika isika nondro very ka sainy ary dia feno hafaliana izy raha mahita asika ary zay ny tena ka vokatry ny fibebahana isika mieritreritra fa isika no faly voalohany Andriamanitra no faly voalohany ary zay nanoloran'i Jesoa nanoloran'i Jesoa ny tenany izay nanirahany an Jesoa eto anivosika ikasaka asika ivery izao tokoa ary no fotoana ry kristianina havana ary dia zarao amin'ny olona izay hafalian'ny fibebahana izay ny fahasoavana azosika raha miverina amin'Andriamanitra isika ry kristianina havana araroty ary izao fankalazana ny fomasin'i Jesoa izao hitasika i Jesoa nanolotra ny ainy nisy rano sy rà avy amin'ny fony Jesoa manambara ny fahaterahatsika ka izao taona masina izao any ho fahaterahana ao asika ho fahaterahana ny diotsetsika
tokoa fa tsy io anniversaire fotsiny tsy io fahaserovatra fotsiny faraky ny averisika matetika matoy isika mankalaza dia etaniny fanahy masina ka mivelona ny fony Jesoa ka hoentisika eo anivony manodidina asika manomboka ao amin'ny eglizy kely dia ny fianakaviasika hoisy fony Jesoa ny fianakaviana tsirairay avy ka hitatra eo amin'ny eglizy fiombonana ho feno fony Jesoa ny eglizy fiombonana rehetrarehetra eto amin'ny diocese ho feno fony Jesoa ny eglizy fototra rehetrarehetra ka mivahatra amin'ny fony Jesoa tokoa ny fiainantsika manontolo ka feno fitiavana isika manatanteraka ny adiditsika rehetra andray an-tanana ny eglizysika isika amin'izay andray an-tanana ara-panahy ara-saina ara-nofo ka amin'izay ny secteur asika feno fony Jesoa feno fitiavana ary ny diocese manontolo izay ambany fiarovany fomasin'i Jesoa dia ho feno fitiavana tokoa ry Jesoa tompo ny fonao tokoa no andrandrainay sy banjininay itodianay amin'izao zoma voalohan'ny volana amin'izao ziona volany ankizy raha teo volany tsy aiky izay ireo ny missionnaire ny famondrapo ary dia atolotray aminao izy ireo ary volana ziona ankalazana ny fety ny firenenay atodikanay aminao koa izy ny fonaony anjaka amin'ity firenena ity anjaka amin'ireo mpitondranay ka amin'izay hiada-pinaritra izahay matoky ianao tanteraka izahay ry Jesoa malemy fanahy sy manetry tena dia matoky ianao tanteraka izahay fa ianao tokoa no ampianatra anay mitena fitiavana aho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Mitobaka loatra ny fitiavany isika ny tinkalasavany fon'Andriamanitra tonga nofo laino le fonona okorofo ny fony manambara ny tena fitiavana ilay afo rehetra tsy azo sakanana ilay afo matiny rano lay ty resina gaso lay novononava maky any rehetra ilay afo matiny rano lay ty resina gaso lay manentana tsika izara fitiavana
tsisy pentina ny fitiavany isika netiny kalasa zanany afa ihany fondreny mangingina tsy beteny ny fony manambara tena fitiavana ilay afo rehetra tsy asakanana ilay afo matiny rano lay pitsy resina kaso lay novononava maky any rehetra ilay afo matiny rano lay pitsy resina kaso lay manentana tsika isara fitiavana ilay afo matiny rano lay pitsy resina kaso lay novononava maky any rehetra ilay afo matiny rano lay pitsy resina kaso lay manentana tsika isara fitiavana lay manentana tsika isara fitiavana tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.